lalana pasivy sy arivo varavalo sy telonjato sy arivo. Mikasika ny fanendrena ny premier ministre lehibe gouvernemanta ny tetezamita. Ny filoha fahefana avy ny tetezamita filoha mazakana araky ny raha-panorenana araky ny tsivolana lalana pasivy sy arivo aotra iray tamin'ny 17 mars 2010 manome ny fahefana feno ho any amin'ny directoire militaire araky ny tsivolana lalana pasivy sy arivo aotra roa tamin'ny 17 mars 2010 mamindra ny fahefana feno ho any andriamatoa Andry Nirina Rajoelina araky ny fanapa-kevitra voabara araky ny taratasy ny fitsarana avy ny lalam-panorenana lalana pasivy amin'ny fitopolo HCC tsipika G tamin'ny 20 mars 2010 araky ny tsivolana lalana pasivy sy arivo aotra 20 tamin'ny 20 Desambra 2010 mikasika ny fandaminana vaovao hitondrana ny rafitra tetezamita ho any amin'ny Repoblika fahaefatra dia mamoaka izao dity mpanjakana izao. Andiny voalohany tendrena ho premier ministre lehibe gouvernemanta ny tetezamita colonel Vital Albert Camille. Andiny faharoa ireo premier ministre lefitra ireo ministre sy ireo sekretara mpanjakana ankehitriny dia manohy ny asa ny tsirairay avy mandrapaha-voatendry ny mpikapana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Andiny fahatelo foanana adia foana ny fepetra rehetra voalaza teo aloha mifanohitra amin'ny didity mpanjakana ity. Andiny fahaefatra ny ameana ary araky ny fepetra ao amin'ny andiny fahaefatra sy fahaenina andalana faharoa amin'ny tsivolana lalana faharoa ambimpolo aotra iraka efapolo tamin'ny 20 septambra 2010 mikasika ny fepetraka be momba ny lalàna ifampitondrana eto an-toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena ifampitondrana ny sambatan'olona dia manakely avy hatrany ity didi-mpanjakana ity ravatana voam-pahafantarana amitsara amin'ny alalany fampelezaveo fahitalavitra akoatra ny famahana azy amin'ny gazety mpanjakana ny Repoblika. Natao androany 9 Desambra 2010 manao soneto ambana ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita filoha mpanjakana Andry Nirina Rajoelina. Vahoaka malagasy mandalo fotoan-tsarotra tokoa ny firenentsika mampatahotra amin'ny toe-javatra misy kanefa ao anatrehan'izany indrindra ny nanekeko ny fanendrena ho premier ministre sady lehibe ny gouvernement satria miaramila ny tenako ka raha misy andraikitra na dia sarotra hoentina hamahana olana eto amin'ny firenena dia raiso ampanetretena izany sady vonona amin'izany ny tenanay izay mitondra hatrany ny firaisankina-pirenena hitandro ny filaminam-bahoaka ary anatotolosa ny fifidianana ho avy. Noho izany voalohany misaotra ny président Andry Nirina Rajoelina aho noho ny fitokisana petranamiko mavezatra izany nefa tsy misy mafitra izay kanofety. Faharoa miangaro ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka indrindra fa ireo ray aman-dreny filoha politika mba hanampy ny gouvernemanta izay ho tarifa. Fahatelo engany fanan'Andriamanitra sy ny fahendren'ny malagasy miorina amin'ny fifankatiavana sy ny fihavanana no anjaka ao amin'ny tsirairay. Farany taona raha teo izao koa
mba io fifankatiavana sy fihavanana io no ho fanomezana tsara indrindra ho an'ny tanindrazana. Niatrika ny filan-kevitry ministra avy hatrany ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta, filan-kevitry ny ministra teo ambany fahia ny filoha ny fitondràna tetezamita dia ny président Andry Nirina Rajoelina tamin'ny alina izao, izany hoe fotoana fohy taoriany nanendrena azy.